fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Feno hafaliana indray no aty anatiko miaraka aminao anatin'izao fandaharana izao, ary mirahary indrindra hatrany amin'izay fiarahantsika mba ahita zavatra hatrany isika, mba ahazo aina vaovao, fa tsy ho fotoana lany, tsy ho fotoana very, tsy ho very maina zay rehetra anarahanao an'izao fandaharantsika eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa zao. Fandaharana iray vatsy iray aina, irahanao amin'ny Herliva Razafy Manantsoa, dia isaorantsika ny tompo izay mbola homanino antsika indray amin'ity androany ity, ary vavaka isika alohan'ny anomboantsika ny fotoana. Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra, faly indray izahay noho ny amin'ny fitiavanao, noho ny amin'ny famindramponao, mbola afaka indray izahay iresaka hanohy an'ity fandaharana ity, hamantatra hatrany amin'ny sitraponao, dia manolora saina tompo ny fanahinao hiasa mahery ao anatin'ny mpanomponao. Ianao no hiteny ho fitaovana ho fantsona fotsiny ihany hanambara ny sitraponao, ary dia ny fanahinao zany koa no elo lalana efa hiasa sady ary no nefa efa miasa any amin'ny mpiaino rehetra. Tompo dia ianao no hiteny amin'ny alalan'ny fanahinao masina ao anatin'ny tsirairay avy, izay afatra tianao omena ny tsirairay avy indray, dia tsy ho fotoana very, tsy ho very maina zay rehetra fotoana tokany henonanao ry Tompo. Dia manatrefeno anao amin'ity fotoanana ity, dia miteneny anao Tompo fa vonona iainanao zahay. Amen. Irairay irahantsika amin'ny mpitory miomana. Tanareo matory. Miomana, miomana, fao avy ny andron'ny tompona. Miamena, miamena, fakaiky ny andron'ny tompona. Mipiambinao mandrenesa mifoaza, nahoana no rendemana. Zay andro izay ka tsy mampilaza, sao manjary anenenana. Aza vela mizao ny tanàna, sao ny tomponao efinzao. Vao hikaroka fomba ialana, matratra matory ianao. Mifoaza, 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 fa tsy fantatrao ny fotoana
rehetra ka dia niza miomana miomana ao avy ny androny tompona miambena miambena fakaiky ny androny tompona miomana miomana ao avy ny androny tompona miambena miambena fakaiky ny androny tompona miomana miambena zany no afatra ary zava-dehibe amintsika indrindra indrindra ao anatin'izay afatra izay hoe asaina miomana isika, asaina miambina isika, baikoin'ny tompo isika mba hiomana, baikoin'ny tompo isika mba hiambina satria ho avy izy ary tsisy mahalala izay fiaviana izay na ny orana ny andro hoy ny ten'Andriamanitra teo. Ary izany afatra izany dia tsy natao ho an'ny jentilisa raha miresaka hoe fiambenana dia izao ho an'ny kristianina izany, ho an'ny zanak'Andriamanitra izany izay efa nandray an' Jesosy nampandroso azy tao anatin'ny fony, izay efa nanapa-kevitra nanokatra ny fony ary nandray an'ny tompo hiditra ao anatin'izany fony zany. Zao ny teny tompo amin'ny Jaona 2:20 fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Izay rehetra nandray azy no zanak'Andriamanitra ary izay afatra ho amin'ny fiambenana sy amin'ny fiomanana izay dia natao indrindra ho antsika izay efa nanapa-kevitra, izay efa nandray an' Jesosy ao anatintsika, izay efa naterak'Andriamanitra antsoina hoe zanak'Andriamanitra izany. Satria isika raha nateraky ny ray aman-dreny, nateraky neny dia zanaky dada sy neny sika izay. Ny olombelona rehetra dia toy izay daholo raha vao teraka dia izay zanaky ny ray aman-dreny izay niteraka azy izy. Fa izay nandre ny afatry ny tompo, izay nandre ny filazantsara ny famonjeny Jesosy Kristy, nahatsiaro ny fahotany ary nibebaka tamin'izay fahotany izay, izay no afaka andray ny tompo ary lasa zanak'Andriamanitra, manana ny fanahin'Andriamanitra. Ireo no asaina miomana. Ny afatra ny amin'izany fiomanana sy fiambenana izany dia ho antsika izay efa zanak'Andriamanitra, mba ahafahantsika handova ilay fanjakan'Andriamanitra izany. Zao ny tenin'ny tompo amin'ny Matthieu 4:17 fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ary mbola hamafisy ny tompo zany amin'ny Apokalipsy 2:2, Apokalipsy 2:10 tapany farany hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satro-poninahitra fiainana. Dia mbola mampitandrina antsika izy any amin'ny Luka 2:17 tapany farany, Luka 2:17 tapany farany. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe kanefa raha ho avy ny zanak'olona moa hahita finoany aty ambonin'ny tany va izy. Mila miazona izay efa nomen'Andriamanitra antsika, maimaimpona isika dia ny famonjena izany. Mila miazona izay famonjena izay nomena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay efa maty nanaiky ho faty teo ambonin'ny hazo fijaliana. Fa izany famonjena izany dia tsy noho ny herintsika, tsy noho ny fahamarinantsika, tsy noho ny fahendrentsika, na noho ny fahalalantsika. Fa zao ny teny tompo amin'ny Efesiana 2:9 fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ary ao amin'ny Romana 5:9
dia mbola hanapory fony tompo an'izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Efa vorona ny famonjena fanjarantsika jaranao zay mbola tsy nandray izany famonjena izany no mandray azy. Raha resy lahatra ny amin'izany ianao dia azonao tao no mivavaka, azonao tao no mitondra izany fanoloran-tenanao izany amin'ny tompo, hanokatra ny fonao ary hibebaka hanapa-kevitra hanokatra an'izany fonao izany hijiran'ny tompo ao anatin'ny fonao. Fa ho antsika izay efa manana ny tompo, baiko ny tompo ny ilantsika izany fiambenana izany. Adiditsika ny miambona, tsy maintsy miambona isika, fa raha tsy izany dia hoy Jesosy Kristy eo amin'ny Apokalipsy 7:7 tapany farany hoe koa raha tsy hiambona ianao dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra ka tsy ho fantatrao izay ora hiaviko aminao. Koa raha tsy hiambona ianao dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra ka tsy ho fantatrao izay ora hiaviko aminao. Fa efa himbetsaka no mety efa nandrenesanao an'izany miambina izany, miambina miambena. Fa inona marina moa izany miambina izany? Inona marina ny antsoina hoe miambina? Fa maninona isika no tsy maintsy miambina? Ahoana no atao amin'izany hoe miambina izany? Zay fantay anankitelo tsara hovaliana raha hiresaka ny amin'izany fiambenana izany isika. Inona marina izany hoe miambina izany? Ary efa fantatsika izay dia hoe fa maninona isika no miambina? Ary atao ahoana ny fomba fiambina? Toa jerevantsika ny voalohany, inona moa izany hoe miambina izany? Miambina tena efa fandrentsika izany, nefa manana ny heviny ihany koa izany eo amin'ny soratra masina. Fa raha jerevantsika ny hevitry ny teny amin'ny mahateny azy hoe miambina izany dia misy zavatra arovana izany eo mataonao miambina. Miambina izany dia azo ambara ihany koa hoe miaro, misy zavatra arovanao. Ary raha misy ny antsoina hoe mpiambina tanàna dia miaro ny tanàna izy. Eny amin'ny sisin-dalana eny amin'ny alina, indrindra eto an-drenivohitra, betsaka ny fiarakodia mipetraka eny amin'ny sisin-dalana eny noho ny tsy fisian'ny toerana izay ametrahana azy, na ny antsoina hoe garage izany. Dia feno tomobile eny dia misy koa no mpiambina an'ireny fiarakodia ireny, miaro an'ilay fiarakodia izy. Ary ireny olona manamboninahitra sy manam-pahefana samihafa amin'ny toerana ambony ireny dia manana mpiambina ihany koa. Misy miambina ny filoham-pirenena, misy miambina ny prime ministre, misy miambina ny ministre, misy miambina izay rehetra manana andraikitra ambony eo amin'ny firenena. Arovana izy, miaro an'ireny olona ireny no andraikitry ny mpiambina azy. Izay ny hevitry ny teny izay, miaro, ary misy zavatra arovana izany. Ary raha mijery ny amin'ilay fanoharan'ny tompo ny amin'ny virjine 10 isika dia mahafantatra tsara fa misy ny virjine 5 endry ary misy ny virjine 5 adala. Ary hitsenan'ny mpampakatra no antondihan'izy reto virjine 10 reto. Ary entiny hitsenana izany mpampakatra izany dia miaraka amin'ny fanaly izy, miaraka amin'ny fanilo na ny jiro no mahazatra antsika. Ary izay fanalana izay dia mandeha amin'ny solika na ny solitany, dia samy mitondra ny fanalana efa mirehatra avy izy. Ilay endry ny tahiriny nanana tahirina solika, ary dikan'izay dia vonona izy ny amin'izay mety ho faharetana izany fahatongavan'ny mpampakatra izany. Raha lany ilay solika ao anatin'ilay fitoerany dia efa manana tahiry izy, solika fitaiza anapohany indray mba hahafahan'ilay fanala na ilay jiro hirehatra hatrany hatrany. Ka raha tonga ilay mpampakatra dia mirehatra hatrany ilay fanala. Fa ilay adala
lay Virginia 10 adala kosa dia tao anatin'ny fanalany ihany no nisy solika ary dia lany zany solika zany satria naharitra ny mpapakatra nitady izy nangataka ary rehefa ilany ela dia nahita ihany kanefa izao tany ampitediavana tany izy dia indro tonga ny mpapakatra ary rehefa tonga ny mpapakatra dia narindriny ny trano nakatony ny trano nidiny ny trano ary rehefa nikatona izany trano zany varavarana izany tonga amin'izay reto Virginia 10 adala indrisy tara loatra satria tsy nanana ilay solika avy taiza izay ilay miambina eto amin'ity fanoharan'ny tompo ity dia izay ilay fiambenana vonona ny amin'ny zavatra rehetra satria ny tanjony dia nijena ny mpapakatra miaraka amin'ny fahanala amin'ny rehetra dia vonona ny amin'izay inona moa no hoe miambina izay zany no miambina dia zavatra harovana ary inona ilay harovantsika amin'ny maha kristianina antsika inona ilay harovana satria miambina isika efa nomena antsika maimaim-poana ny famonjena efa azontsika izany dia ambenana sao votsitra indray ary zay ilay teny tompo teo ao amin'ny Apokalipsy 7:7 tapany farany fivavakina tamintsika teo koa raha tsy ambina ianao dia ho tonga toy ny fiavy ny mpangalatra ka tsy ho fantatrao zay ora hiaviko aminao raha tsy miambina isika dia ao anatin'izay ny tompony tonga dia ho votsitra ilay famonjena miambina isika satria misy ny fahavalo fa ny fahavalo faharoa dia ny filana izany ny filan'ny maso ny filan'ny nofo ary ny rehaka momba izao fiainana izao satria fahavalo eo amin'ny tenantsika eo ihany izy ary raha tsy miambina isika dia lasa fahavalontsika izy izay filana izay na dia Andriamanitra azy nanao azy tao anatintsika raha tsy haintsika ny mahame an'izay filana izay dia lasa fahavalo izy Jaona voalohany 2:12 zao ny teny tompo amin'izay epistily voalohany ho an'ny Jaona soratany Jaona izay 2:12 aza ty izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny iray fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny maso ny filan'ny nofo ary ny rehaka momba izao fiainana izao izay ilay fahavalo io masontsika io ny filany io masontsika io mijery izay zavatra mahafinaritra mifono faharatsiana izany ny filany io nofontsika io mitarika atsika ao anatina na firobarobana mitarika ny olona hijangajanga mitarika ny olona ho tia izay zavatra rehetra amin'ny nofo mahatonga ny olona hangalatra satria mila zavatra fafinaretany nofo mba hanana vola sy arena ny nofontsika izay mila fafinaretana anatin'izany ny fijangajangana ny fitsiriritana te hanana zavatra maro ary dia teraka ny filan-dratsy samihafa izay no mitarika fahaverezana amintsika fa raha izay filana izay no mitarika ny olona hanaonao foana hanangona harena sy hitady fahafinaretana amin'ny nofo ny hijangajanga etsy sy aroa dia ho azony tokoa izany fahafinaretana izany rehefa himatina izany rehefa hitompony teny fantatra ka tsy maintsy azony dia ho azony zany fa zao ny teny tompo amin'ny Mateo 5:20 hoe fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy
ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona araka ny nataony avy. Ho avy ny tompo. Ary raha mahazo zao tontolo izao ianao no ny filana sy ny fitiavana fahafinaretana, ho azonao ihany ny fahafinaretana sy izay ilainao. Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny ray mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona araka ny nataony avy. Izay no mahatonga antsika tsy maintsy miambina, satria manana zavatra harovana isika dia ny famonjena izany. Ary manam-pahavalo isika dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, Satana sy ny devoly zany. Ary ny filana ihany koa dia fahavalo ngeza be izay misarika antsika hanala izany famonjena izany, ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso, ary ny rehaka momba izao fiainana izao. Salto, as amasso.
ahoana no atao amin'izany hoe miambina izany satria ohatrany hoe malalaka be zany hoe miambina izany miambina ahoana ary raha iambina dia toy ny mpiambina rehetra ve mitondra fitaovam-piadiana mitondra raha zay rehetra nresantsika teo zay hoe ireo mpiambina samihafa na mpiambina ny tanàna izany na mpiambina fiarakodiany amin'ny sisin-dalana izany na ny mpiambina ireo manam-pahefana samihafa izany dia manana fitaovam-piadiana avokoa entina miaro ilay zavatra harovana na ilay olona harovana any amin'ireny dia mitondra fitaovana samihafa mitondra basy mitondra hazo zay verina mety entina mandresy ilay fahavalo fa amin'ny ilay fiambenana izay asian'ny tompo ataontsika dia mila mitondra fitaovana ihany koa sika saingy ny fahavalontsika tsy nofo amandra araka ilay fitantsika teo fa fanahy ratsy any amin'ny rivotra ary dia mila manana fiadiana mifanaraka amin'izay koa isika mba hahafahantsika mandresy ny fahavalontsika satria ny fahavalontsika tsy nofo amandra fa fanahy ratsy dia toron'ny tompo hevitra isika ny amin'izay fitaovam-piadiana izay efisiana toko fahenina andiny fahatelo ambin'ny folo manoro hevitra antsika ny tompony amin'ny izay fiadiana izay ho izy hoe ary noho izany raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo manohitra amin'ny andro mahory raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo manohitra amin'ny andro mahory ary izany fiadiana tenenin'ny tompo ao amin'ny efisiana toko fahatelo ambin'ny folo zany raha vakintsika dia misy maromaro tena misongadana izy amin'izany dia izao amin'ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo ny famonjena amin'ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo dia ny finoana sy ny tenin'Andriamanitra izany ary amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo dia ny vavaka ny famonjena ny finoana ny tenin'Andriamanitra ary ny vavaka ireo no fiadiana entina miady amin'ilay fanahy ratsy sy entina miady amin'ilay filana izany tsy mba tahaka ny fiadiana izao tontolo izao tsy mba tahaka ny fiadiana oetiny mpiambina izay zavatra veriny izay zavatra ambenany fa miambina isika miambina mba tsy ho votsitra ilay famonjena miambina mba handresy ny fahavalo dia ny devoly sy ny satana izany izay fanahy ratsy any amin'ny rivotra ary ny filan'ny nofontsika ireo no fitaovana asian'Andriamanitra hoentintsika sy tazonitsika raisintsika ahafahantsika mandresy izany fahavalo izany fa mialohan'ny jerevantsika tsirairay andreo zavatra andreo fitaovam-piadiana sy ny tompo tazontsika ireo dia ndehantsika aloha ary anaraka ty hira anankiray ty hira fa 580 ao amin'ny firana FFPM ery mpanota ana sasatra Indroni viti apande
matukia ipamela elukao asakidi tiufatianao matukiare matukia tisotiandawanao sitauta faizitialaminao matukia nipamela elukao achakini tiufatianao matukiare matukia tesotiandawanao jerevantsika arany amin'izay famonjena izay famonjena ahoana zany hoe mandray ny famonjena ho fiadiana izay isika araka ny efa nambara tany amin'ny voalohany dia izay efa nandray ny tompo ho tompo sy mpamonjy azy nampandrosa azy ao anatin'ny fo dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra efa nandresy any Satana Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zany hoe ilay fahavalontsika zany dia mila fantatritsika fa efa fahavalo resy teo amin'ny hazo fijaliana izany fahavalontsika izany rehefa zanak'Andriamanitra isika dia manana fahefana ihany koa handresy an'izay fahavalo izay omena toerana lehibe ao anatintsika zany hoe efa voavonjy ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana ary zany fahavalo zany dia efa resy zany fahavalo resy zany tsy afaka miampanga intsony zany fahavalo zany Satana izany tsy afaka miampanga intsony amin'ny fahotana rehetra efa vitako tany aloha tany tsy afaka mampatsiahy ahy intsony izay mety ho faharatsiko na izay mety hotako rehetra tany alohan'izay nandresako ny famonjena izay ninonino zany na lehibe zany na kely na tena nanandanja be teo amin'ny fiainako zany hota izany tsy afaka miampanga amin'izay intsony Satana satria efa olombo vonjy efa nomena ny famonjena ary zao ny teny tompo amin'ny Romanina 9:17 ho antsika izay mety mbola manana an'izany mety rebireben'ny Satana any amin'izany fiampangana izany hoe isika dia mpanota isika dia olon-ratsy taloha na vita an'izao sy zao tsy afaka miampanga antsika Satana Romanina 9:17 dia zao ny teny tompo iza no hiampanga ny olombo fita an'Andriamanitra Andriamanitra no manamarina azy iza no manameloka Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo an-tanakavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika tsy afaka manameloka antsika intsony Satana satria Jesosy Kristy no manamarina antsika ary mifona ho antsika eo an-tanakavanan'Andriamanitra araka izany teny eo amin'ny Romanina 9:17 zany tsy afaka manameloka antsika izy izay no mahaolo mba hovonjy antsika izay no mahazanak'Andriamanitra itsika tsy mitovy toerana amin'ny olona izay mbola eo amin'izao tontolo izao isika fa manana mpifona isika dia Jesosy Kristy eo an-tanakavanan'Andriamanitra zany asan'ny tompo zany any an-danitra zany kanefa dia izao mila mitandrina isika ny amin'izay mitandrina isika satria tsy hoe manana mpifona isika dia mini manota indray satria hoe Jesosy Kristy efa maty ary efa nitsangana tamin'ny maty ary mifona ho antsika eo an-tanakavanan'Andriamanitra dia hoe satria tsika manana mpisolo vava dia anao an-dalàna indray mila mitandrina isika ny amin'izany ary zao ny tenin'ny tompo amin'ny Romanina 9:1 tsy maintsy mianatra isika tsy maintsy mianatra tenin'Andriamanitra isika
amendriny fahasivy rehefa tsy nahomby Satana dia tsy nipetraka tamin'izao fa mbola nanohy nitady tetika hafa indray entina ihany aminganana sy amandrina ny tompo. Zao indray ny teny mendriny fahasivy amin'ny loka toko fahaefatra io. Raha zanak'Andriamanitra ianao mivarina ny ambany any, fa voasoratra hoe izy dia Andriamanitra zany, izy andidy ny anjeliny aminao mba hiaro anao. Izay teny izay dia teny amin'ny Salamo faha 120 andininy faha 120 sy faha 20 izay nalainy Satana izay hoe izy andidy ny anjeliny aminao mba hiaro anao, zany hoe Andriamanitra zany andidy ny anjely hiaro an'i Jesoa Kristy raha andeha hivarina izy hidina hivarina ny ambany any, zany hoe ny amin'ny tempolo izy andeha hivarina ry ambany ery. Amin'ny andriny fahasivy rehefa tsy nahomby Satana dia tsy nipetraka tamin'izao fa mbola nanohy nitady tetika hafa indray entina ihany aminganana sy amandrina ny tompo. Zao indray ny teny mandriny fahasivy amin'ny loka toko fahaefatra io. Raha zanak'Andriamanitra ianao mivarina ny ambany any, fa voasoratra hoe izy dia Andriamanitra zany, izy andidy ny anjeliny aminao mba hiaro anao. Izay teny izay dia teny amin'ny Salamo faha 120 andininy faha 120 sy faha 20 izay nalainy Satana izay hoe izy andidy ny anjeliny aminao mba hiaro anao, zany hoe Andriamanitra zany andidy ny anjely hiaro an'i Jesoa Kristy raha andeha hivarina izy hidina hivarina ny ambany any, zany hoe ny amin'ny tempolo izy andeha hivarina ry ambany ery. Teo Satana hoe hiaro anao Andriamanitra, andidy ny anjeliny aminao izy mba hiaro anao. Tenin'Andriamanitra no ampiasain'ny Satana amandrina ny zanak'Andriamanitra. Ary rehefa tenin'ny Satana na dia hoe tenin'Andriamanitra aza no alainy dia tsy mihaino isika, satria ahoana no henoantsika ny Satana no revitra antsika eo amin'ny fiainantsika. Tsy mihaino ny Satana isika fa Andriamanitra no henoantsika. Ka na dia milaza tenin'Andriamanitra aza Satana dia tsy mihaino isika. Ary maro ny mpamina ny sandoka amin'izao fotoana izao, milaza tenin'Andriamanitra, mandray tenin'Andriamanitra, mila dinihana izany satria Satana koa afaka mandray tenin'Andriamanitra mandriana antsika. Ary aza sy tokany fampianarana samihafa izay misy eo mahafantatra tenin'Andriamanitra isika fa eto amin'ny tompo zany, fataro hoe tena avy amin'Andriamanitra marina ve zany sa Satana no mampiasa an'izany. Ary rehefa nandinika Jesoa Kristy dia naka tenin'Andriamanitra hafa indray izy anoherana an'izay teti-dratsy ny Satana izay. Dia nalainy indray ny teny amin'ny Deutéronomie toko faha 9:9 manao hoe aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitra ao, satria na dia niteny izy ny tompo hoe maniraka anjely izy andidy, afaka mandidy ny anjeliny izy hiaro ny zanany, dia tsy hoe izay no mahatonga antsika haka fanahy an'Andriamanitra ka hanaonao foana ohatra, satria ve Andriamanitra miaro antsika, afaka miaro antsika, mihay antsika, dia ohatra amin'ny sasakalim-be ve isika eto Antananarivo ohatra dia andeha hivoaka alina amin'ny sasakalim-be, tsisy antony ninina, andeha hamakivaky amin'ireny toerana mafampana feno jiolahy reny, dia satria hoe afaka miaro antsika Andriamanitra sy miaro sy mihay antsika dia hanao an'izany ve isika? Izay le hoe maka fanahy an'Andriamanitra. Ary na dia misy aza tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny Satana eo amintsika dia izay hoe mila mijery tenin'Andriamanitra, mandinika isika hoe ten'Andriamanitra ve no miteny, tena sitrapon'Andriamanitra tokoa ve zany zavatra zany, dia mijery ten'Andriamanitra isika entina hiarovana ho fitaovam-piadiana tena miaro an'izany asan'ny Satana izany izay mamandrika antsika. Fa alohan'ny andraisantsika ny fitaovam-piadiana farany dia anaraka hira iray isika, hira faharoa amby 300 amin'ny firana FFPM, apititra antsika ny amin'izay fitaovana farany izay dia ny vavaka izany. Ni tsara
antsika araka ilay tao amin'ny fiasiana toko fahenina teo ihany dia ny vavaka izany. Vavaka fitaovam-piadiana ihany koa entina mandresy ny fahavalo dia ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra isika satana sy ny devoly ary ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso sy ny rehaka momba izao fiainana izao. Vavaka ny vavaka tsy hoe zavatra hatao rehefa angataka ihany, tsy hoe vavaka egalina fangatahana, tsy hoe vavaka mira fangatahana, fa mila rivotra iainana izany vavaka izany. Vavaka fisaorana ny tompo, vavaka fiderana ny tompo eo amin'ny fiainantsika. Ary naizanaiza misy atsika, nino nataontsika dia aza misaraka amin'ny tompo ao anatin'ny vavaka, ao anatintsika ao mivavaka amin'ny tompo isika. Sy ataonao dia resa ao amin'ny tompo, ary zay resaka ataontsika amin'ny tompo izay vavaka izay. Teny ny vavaka dia resaka ifanaovana amin'ny tompo. Zay zavatra ao ataonao, ninona ao ataonao dia ataovy namanao Jesosy Kristy resanao, na eo am-panaovana ny asa mandraranao zany, ninona ataonao dia atao fiainanao zany miresaka amin'ny tompo zany. Kristianina miaina amin'ny fiainam-bavaka naiza ary namanao inona, ary raha vao mifoha dia tsara ny mivavaka. Salamo 5:1-7 dia zay mihitsy ny teny tompo ao, efa maraina dia mivavaka. Vakitsika amin'ny aran'ny tompo izay: Jehovah, ianao ny teniko, fantaro ny eritreritro, ianao ny feon'ny fitarainako ry mpanjakako sy Andriamanitro, fa ianao ny vavahako. Jehovah, maraina no andrenesanao ny feoko, maraina ny vavahako aminao ka nandrandranao aho. Vavaka, maraina dia mivavaka. Jehovah, maraina no andrenesanao ny feoko, maraina ny vavahako aminao. Aza adino, raha vao mifoha ianao dia mivavaka, dia ho feno vavaka ny tontolo andronao, ny minitranao, ny oranao, ho feno mivavaka izany. Betsaka no ifandresantsika ny amin'ity vavaka ity, fa tenin'Andriamanitra mamporisika antsika ny amin'izany vavaka izany no ndeha omenanao. Marka 7:20, andininy 9:30. Marka 7:20, andininy 9:30. Vakiny amin'ny aran'ny tompo: miareta tory ianareo ka mivavaha, mba tsy hidira anareo amin'ny fakam-panahy. Mety ihany ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery. Lioka 2:20, andininy 9:30. Lioka 2:20, andininy 9:30. Mbola famporisihana antsika ny amin'izay fivavahana izay. Vakitsika ny anaran'ny tompo: fa miambena ka mivavaha mandrakariva, mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany, ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Izay no azontsika resana ny amin'ny vavaka. Dia misaotra anao nanaraka indray ity fandaharana iray vatsiraina ity, iarahanao tamin'ny mpanompon'Andriamanitra Erliva Razafy Manantsoa. Ny tompone ampitompo betsaka izay rehetra kasitrany ao anatinao, hanazava ny sainao tamin'izay rehetra nambarany tamintsika izay hivavaka isika. Tompo misaotra anao izay fa tianao izay, ary omenao ny teninao hatrany mba hahafahanay mitombo amin'ny finoana, hahafahanay mandresy ny fahavalo. Dia satana sy ny miaramilany zany dia ataovy miorina tsara ny finoanay, ataovy lehibe aty anatinay zany fitaovana fiadinao zany ihany vavaka, ny tenin'Andriamanitra ary ny vavaka ny tenin'Andriamanitra ary ny fandinihana zany teninao zany. Tompo dia mamindrafo aminay amin'izay rehetra tsy fahatanterahanay, tsy nampiasainay ny fitaovana narosonao, fa indraindray izay mivily mitady zavatra hafa indray mierikerika. Dia amin'izao sisa zao tompo dia ataovy fantatray izay rehetra nampianarinao, dia rainy ianao ny amin'izany fitiavanao zany tompo, amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen.
sikarasa injuroya tena mino azy aminy fotsika manontolo kanefa mbola makamaminy hotatrany fa efa voararany atriny ela izany halany jehovy sikarasa injuroya tena mino azy aminy fotsika manontolo kanefa mbola makamaminy hotatrany fa efa voararany atriny ela izany de voly azaony mba mino ka mangovotra fa misy mpino manota tsy miaotra miambene anao miazava fa masina Jehova tompona akao mendrika zatrany isanandro miambeny anao miazava fa masina Jehova tompona akao mendrika zatrany isanandro loteya ilay fiaviny Jesosy ka manararoatra sitrany ayay hony fafinaretana kely satria olombelona hony fa tsy mbanjely sasany ratsy nandro fa hoe ela loteya ilay fiaviny Jesosy ka manararoatra sitrany ayay hony fafinaretana kely satria olombelona hony fa tsy mbanjely hadininy ngafa ho alohany vavany Jehova ireo tsy mafana ry tsy mba magnatsika miambene anao miazava fa masina Jehova tompona akao mendrika zatrany isanandro miambeny anao miazava fa masina Jehova tompona akao mendrika zatrany isanandro fandaharana iray vatsy iray aina fandaharana iray vatsy iray aina iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio vaovao Mahasoa.